Danany tompo amintsika rehetra izay mbola manaraka hatrany an'izao fandarana izao. Anio isika dia fandarana manokana indray fahenina amalitsika ny fanontaniana izay manitikitika antsika rehetra ao anatin'ny tontolo ny fiarahana amin'ny tompo. Dia androany isika iresaka mikasika an'izany atao hoe délivrance izany na famondroahana devoly. Olona tahaka ny ahoana ny mila an'izany isika ve mbola mila an'izany manahoana ny fiainantsika sy ny resaka fahefan'ny devoly eo amin'ity izao tontolo izao ity. Ny tantara dia manambara fa tamin'ny fotoana izay nandavan'Andriamanitra, nandavan'ny Adama sy Eva n'Andriamanitra sy nanekeny Adama sy Eva ny devoly dia zao nambaran'ny devoly any bokin'ny Matthieu any rehefa nitondran'i Jesosy teny amin'ny tapitendrombohitra izy dia hoy izy nilaza hoe zao rehetra zao mba mifahefana dia efa nomena ary izay tiako omena izany no omena zany ka raha mandoalika eto anatrehako ianao dia omeko anao zany. Zany hoe ity zao tontolo izao ity dia fanjakan'ny fahamaizinana. Milaza an'izany ihany koa ny Efesianina toko fahenina manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo any fanjakan'ny fahamaizinana, mpanjaka an'izao fahamaizinana izao eo ambany fifehezan'ny devoly ny zavatra rehetrarehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao, na ny fanapahana na ny fanjakana sy ny sisa rehetrarehetra dia ao anatin'ny tontolon'ny devoly daholo zany rehetrarehetra zany. Rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia zao ny fanambarany ten'Andriamanitra hoe ny nahatonga zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny Satana. Ny asan'ny Satana dia ny fahotana, fa ny asan'ny Satana koa dia ny fifehezana ny fiainan'ireo olona ireo. Rehefa nateraka indray marina ny olona dia zavatra tiako ambara aminao dia zao: afaka izy eo ambany ny fahefan'ny devoly. Afaka izy eo ambany ny fahefan'ny devoly. Satria naninona zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tafala niala tamin'ny fahamaizinana izy hiditra ao amin'ny fahazavany mahagaga. Zay ny ambaran'i Petera, niala tamin'ny fahafatesana hiditra amin'ny fiainana. Zay zany ny atao hoe ity misy olona anankiray dia tafala eo ambany fifehezan'ny devoly izy rehefa ao amin'ny Kristy efa tsy eo ampelantanan'ny devoly intsony ny fiainantsika ary tsy misy devoly roaina ao anatin'ny fiainantsika. Nisy fotoana zay accidenté tamina fiara tany amin'ny taona 2010 volana septambra teo ngamba dia volana marsa 2011 re dia efa accidenté voadona indrozany io fiarana io. Ny zavatra nitranga dia zao mety tena asan'ny devoly tokoa le izy, mety tena asan'ny devoly tokoa le izy, fa matoa zavatra zany nitranga dia navelan'ny devoly ikasika, navelan'ny devoly anatanteraka satria manena misy tanjon'Andriamanitra ao ambadika le izy. Jerenao tsara fa rehefa tsy takatritsika zany, zahay zao tsy natakatra tao anatin'izany zavatra zany, dia inona ny zavatra nataonay rehefa tratran'le accident tamin'izany fotoanandro zany? Lasa tena ay tena misy asan'ny devoly zany, fa tena manakatsaka ratsika amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly, ataotsika délivrance, asitsika hosoratsika menaka hosotra diloilo ny tomobile, amin'izay misy ny fierovana, anao an'izao tsika, anao an'izao tsika, anao an'izao. Hitanao le réaction, le fomba fietsika noho ny amin'ny tsy fahalalana ny fomba fitondrana Andriamanitra sy ny fiainana zay ao amin'ny Kristy lasa mitondra zavatra be dehibe. Ho an'ny olona hafa indray dia mety mampatonga azy mieritreritra fa ina ary sao dia mamisy fahotako ary sao dia mamisy an'izao ary sao dia mamisy an'izao. Tsy voatery ho fahotana. Ny antom-pahatongavany, ny antom-pisian'ny zavatra ao anatin'ny fiainantsika raha tena hitantsika hoe misy atakan'ny devoly, fa mety Andriamanitra mihitsy no mamela an'ireny zavatra ireny. Rehefa mandiny tena, tena ilaina ny mandiny tena, tena ilaina ny zavatra mitranga tahaka izany hoe manahoana aloha, inona ny zavatra ao anatin'ny fiainako, manahoana ny fiainako sao dia mba efa nikisaka ahako ka tokony hibebaka. Mila jereny zany zavatra zany, fa rehefa tsy hitanao zany zavatra zany, isika mila mahatoky foana ny fitondran'Andriamanitra fa na misy ary ny zavatra tahaka izany dia tsy hivelan'ny planin'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra foana no mitondra ny fiainantsika, ary Andriamanitra no mamela ny zavatra rehetra hitranga, ary Andriamanitra ny tompon'antoka tanteraka. Zany mila verimberinao amponao, Andriamanitra ny tompon'antoka tanteraka, Jesosy Kristy no tompon'antoka tanteraka ny amin'ny fiainako. Jereo tsara zavatra nataon'ny apôstôly Paoly rehefa tonga le atakan'ny Satana, fa izy tsy nanao délivrance, izy tsy nandroaka miala ny devoly izay mitondra tsilo. Tena fantany le izy, tena identifieny ny apôstôly Paoly fa avy amin'ny devoly lay tsilo. Fa ny zavatra mahagaga izay nataon'ny apôstôly Paoly dia zao, tsy nandroaka devoly izy, fa inona ny zavatra nataony? Resaka tamin'ny tompo izy. Intelo ny nangatahako zany tamin'ny tompo
mba hoe soriny vavaka izy tompo. Hitanao ny fahoriana zay efa entiko noho ny amin'ny fiangonana. Hitanao fa za migadra, hitanao fa zao, hitanao fa zao, hitanao fa zao. Tena zao tena henoko mihitsy hoe misy ataky, misy zavatra mitranga amin'ny vatako. Ahoana ny am'ty, esory amiko tompo ity, esory amiko zao tsilo izao. Namaly azy an'izay ny tompo, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena. Inona ny dikan'izany? Avelako ny devoly hitondra tsilo amin'ny nofonao, mba hitanao sy atsapanao misy kokoa ny heriko miasa ao anatinao, mba hitombony ny fahalemenao, dikanao hitombony ny fahalemenao, mba hietrenao misy kokoa, ary isehony ny heriko bebe kokoa ao anatin'ny fiainanao. Osy Paoly hoe tena faly aho, tena faly any amin'izany zavatra zany, fa za mihetry Kristy mitompo, fifaliako daholo ny fahalemeko, ny faharerako, ny tsy fahavitako sy ny sisa rehetra, fa zao ny herin'Andriamanitra miasa any anatiko. Hitanao le izy, ny devoly mitondra zavatra, fa tsy délivrance, tsy miala teo amin'ny Paoly le tsilo, tsy miala teo aminy le tsilo, fa Andriamanitra Kristy nampahery azy tao anatin'ny fony, dia vao mainka ny natanjaka. Ny vatan'ny Paoly mety reradreraka, fa ny anatin'ny fony sy ny fanahiny mahery tsara mihitsy, misaotra an'Andriamanitra ny amin'izao adiko izao, saotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay mitranga amiko. Zany ny zavatra izay miseho ao anatin'ny fiainany zanak'Andriamanitra. Nitepoka manaraka zay tiako azavaina ihany koa ao anatin'ilay izy dia zao, ankoatran'ilay problema sy sisa rehetra, dia ny zavatra matetika ihany koa ametrahan'ny olona fanontaniana sy mampisalasala ny olona sy mampirorosaina ny olona dia zao mikasika ny fahalemena. Zany hoe ny zavatra mbola tsy vita, ny zavatra izay miasa, ny fahazaran-dratsy izay any anaty, averiko eto mila azo antoka aloha fa tena nateraka indray marina, tena tafahoana tamin'i Jesosy, tena natsapa mihitsy ny fanovain'i Jesosy tany anaty fosy fanahy tany, tena matsapa mihitsy fa olona vaovao ao amin'ny Kristy, fa nefa ao aorianan'izay nandraisana sy natsapana izay famonjeny izay, mbola misy ny zavatra tsy mety. Za ihany koa dia tao anatiny zany zavatra zany, mijery ny toetra. Mety misy amintsika tena tahaka ihany koa, mahita toetra tsy mety dia hoentina mbavaka, tsy mety mihitsy. Asiana fifadikana tsy mety mihitsy. Asiana albavaka ohatrany mbola eo ihany le izy. Ahoana ary zany zavatra zany, tena asany devoly, tena mandroaka devoly ny atao raharaha dia lasa latsaka ao anatiny fanamelohan-tena. Averiko eto, rehefa ao amin'ny Kristy ianao, dia tsy misy devoly intsony any anatinao. Tsisy devoly atao anatin'ity tena ity. Tsisy devoly. Fa inona ny zavatra mitranga? Hozy izy Paoly milaza, io ny amin'ny toetranay, isika manana toetra izay nitezanantsika mampolo taonany maro teo amin'izao tontolo izao. Zany zavatra zany dia mila azonao tsara mihitsy. Fa tsika ny aina tao anatin'izao tontolo izao, no tezain'izao tontolo izao, tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, sy tamin'ny fomba fisainan'izao tontolo izao. Io arakaraky ny fantohanao be dia be ao anatin'ny fahalemenao io, vao mainka io tsy afaka. Vao mainka ianao miainao anatin'io, vao mainka ianao milomano ao anatin'io. Arakaraky ny andrerahanao tena sy andrerahanao saina mikasika an'io zavatra io, dia io foana no entinao ambavaka eo, vao mainka ianao taraiky ao anatin'io. Fa ny zavatra tokony ho ataontsika mandraka riva ao anatin'ilay izy, dia zao fanambaran'i Jesosy any amin'ny bokin'ny Jaona 5:17, madio raha teo ianareo no ny tenikio zay nambarako taminareo. Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy, ny atao hoe tenin'i Jesosy tsy le vakiana amin'ny Baiboly, fa le Jesosy miresaka aminao sy manambara aminao. Le verset vakiana amin'ny Baiboly mijanona ao verset fotsiny io rehefa tsy mikasika anao amin'io ny tompo, fa rehefa mikasika anao ny tompo amina fanambarana anankiray, raiso zany ny teny hoe aoka ny tenin'ny Kristy no hitoetra betsaka ao am-ponareo amin'ny fahendrena rehetra, dia aoka tena zany mihitsy no tsapantsika sy iainantsika. Dia ino ny manadio antsika? Misy zavatra be deaibe zany manodidiny, misy zavatra be deaibe mbola iainantsika, misy zavatra be deaibe mitranga sy miseho. Ho latsaka foantsika ao anatin'ny fanamelohan-tena, ho latsaka foantsika ao anatin'ny harerahana raha voareniny jerentsika, ary hitady isika lalana. Hoy ahako hoe za rehefa mijery ny tenako, dia tena nieritreritra mihitsy fa iny hoe tena mila délivrance, fa tena mbola misy ohatran'izao, mbola misy ohatran'izao. Fa tsy zany ny lalana io, tsy zany ny lalana io. Fa isika dia diovy ny tenin'Andriamanitra maneke hoentiny mandrakariva, dia ho hitanao fa hiadio hatrany any anatsika. Raha zay ary fandeha ilay izy dia olona tahaka ny ahoana no mila délivrance, no mila fandroana devoly. Rehefa tafiditra amin'ny Kristy ny olona dia tafala le fanahy ratsy. Io mitovy amin'ny ozina. Ny olona rehefa hitoriana ny filazantsara dia tsy mila roana ozina. Fa keo ny Baiboly fa tsy izany olona nandroaka ozina zany tao anatin'ny Baiboly tao, miala ny ozina zao na miala ny ozina zao. Vao tafiditra
vo tafiditra ao mazava fotsiny ny olona de mandositra ny aiziny tsisy zavatra hafa taloha zao rehefa tonga maraina de maizina be manomboka tsy fantatro ohatra hoe fito ariva mandrapatonga ny amin'ny efatra maraina fa vo tonga ny masoandro a dia tsy mila fanaraka akory tsy mila miresaka akory ny masoandro hoe mivoaka am'izay se efa anjarako indray zao tsy mila manao an'izany masoandro fa tonga fotsiny masoandro de miala ny aiziny tsisy ady hevitra tsisy ady varitra tsisy fanazavana tsisy nininna de tahak'izay ihany koa tia ny fiainan'ny olona anankiray a izay tsy ao amin'i Kristy tonga Kristy miala ny aizina miala daholo na ny ozona miala daholo ny asany devoly sy sisa rehetrarehetra fa olona tahaka ny ahoana no mila délivrance rehefa mamakytsika ny baiboly de zao ny olona izay natao délivrance ao anatin'ny baiboly de tsy misy afa-tsy ny olona démoniaka ohatra tsotra zao rehefa mijeryntsika nisy olona démoniaka izay tao agadarena sy sisa rehetrarehetra tena androfotsy de tapahany daholo ny gadra sy sisa rehetrarehetra de iny ny délivreny Jesosy nisy olona ihany koa izay nangalan'ny olona mo fampianarana jerenao tsara fa rehefa misinga verse ny olona zay no olona no misinga verse de lasa manao zavatra lasa miteny sy manome fampianarana fotsiny am'izao izay amin'ny alalan'izay verse singanina zay fotsiny a singany anankiray fa tsy jerena araka ny tokony izy akory no anomezana le fampianarana nisy vehivavy anankiray zao nisy ny atao hoe fanahiondrika de niondrika foana io vehivavy io niondrika foana izy nandritry ny androm-piainany de no délivreny Jesosy io irery ihany no vehivavy nararo ny délivreny Jesosy io de nisy mona marenina anankiray zay ihany no aretina izay no délivreny Jesosy fa ny hafa rehetrarehetra nisy olona manana paralysis fa tsy nibaiko mihitsy izy fanahy miala ny devoly ny paralysis nisy olona ny iza moa izy ty ny rafozam-bavy Petera narary voan'ny tazo teo am-pandriana Jesosy tsy nandroaka mihitsy miala ny devoly ny tazo nisy olona maty miala ny devoly fahafatesana ny olona mahita sy mamoriporona karazana fampianarana miala tsiny mihitsy ara-mampiasa ny teny hoe mamoriporona fa ao anatina tontolo ny fivavahana be deabe ny zavatra foroporon'ny olona tahaka izany ohatran'ny hoe ngamba mba hampatonga n'ilay olona mba impressionné hoe tena ay misy devolony zao zany de misy an'izao zany de any zany ny tena hery de zao zany ny fanaovana azy de zao kosa tena impressionné le olona mijery hoe tena enjana be zany fa zany rano te hiresaka aminao a tsy azo atao ambangovangony tsy azo généralisena amina zavatra nitranga anankiroa ny tantara fa feno tantara amin'ny baiboly a olona marary be deabe sitrany anao fa finoanao ny mahasitrana anao zay marary rehetrarehetra lehilahy voan'ny paralysisa oeto fandrinao andana mandeha olona jamba andana makany reny rano Siloa masasao ny masonao de andana mody fa vita ny fanasitranana tsisy resaka délivrance na ny kely ary fa fanasitranana fotsiny tsy midika zany fa vovonjy reny olona reny fa fanasitranana fotsiny fa ny olona ny délivreny Jesosy ny olona ny délivreny apôstôly zay hitanao ao anatin'ny filazantsara rehetra de olona démoniaka avokoa farany indrindra ary ao am-bokin'ny Petera voalohany toko 5 dia misy teny a de ao am-bokin'ny Jakoba ihany koa misy teny ohatran'izao le teny a mitovitovy izy roa manetretena ny fendohan'le izy a dia ao anatin'le teny ihany koa misy hoe manoherany devoly a dia andositra anareo izy ohatrany ahoana zany hoe manohitra ny devoly zany a dia andositra anareo izy rehefa inona ny toerina ny devoly de mandositra anareo izy rehefa mamaky ianao any fanambarana io a Petera voalohany toko 5 sy ny Jakoba toko 4 dia ny zavatra resahany eo voalohany indrindra de manetry teny eo ambany tana maherin'Andriamanitra de manohitra ny devoly inona ndika le hoe manetry teny rehefa mijery ianao ny fanambaranao a de zao ny zavatra zay resahany ao a resaka fahononantena resaka fahononantena ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra satria inona no mahatonga an'izany rehefa tsy mahono-tena ny olona zao ny fanambaran'i Jakoba hoe isika ozy tsy mahazo ny teny hoe Andriamanitra ny makafanahy Andriamanitra tsy makafanao izy sady tsy azo nizaniza alaim-panahy fa alaim-panahy ny olona raha tarihan'ny filany izy ka fitahiny raha tarihan'ny filany izy ka fitahiny le zavatra mandeha zany de zao ao anatitsika amin'ny maha-olombelona ny zanatsipika mirehitra alefan'ny satana zany a dia zavatra makafanay atsika ohatra tsotra zao ny ataky ny devoly tamin'ny Adama sy Eva dia rehefa nyresaka tamin'ny Eva natalain'ny devoly izy aloha anky vare
tsy navelany hoaninareo ny voankazo tety am'sa lina be efa tsisy an'izany ka le hazo ra itsy any tsy azonay hoanina tsy azo hoanina ve io no tena tsara indrindra. Inona ny zavatra nitranga tao anatin'le izy zany tsy nanohitra ny devoly eva, tsy nanaiky an'Andriamanitra eva, tsy nitoetra ahoana moa le fanambarana hoe manetretena eo ambany tanamahery. Andriamanitra zany mame indication, mame toromarika, mame toro lalana asa mikasika an'io. Raha ny tokony hoy izy zany raha nanaiky ny fifehezan'Andriamanitra eva tonga de vao naheno fotsiny izy aza no Andriamanitra efa nanavatra anay aza mikasika an'io okzay resaka andeha hody tsy te hiditra am'zany fa eva tsy nanao an'izay, tsy nanohitra n'lay ataky ny devoly izy. Le fanoherana tokony nataony eva tsy hoe mandroaka ny devoly fa manda an'lay zavatra. Jerenao tsara rehefa mijery ianao ny filazantsara tamin'ny fotoana tahaka ny ahoana no nanoherana ny devoly, ohatry ny ahoana ny fomba fanoherana ny devoly. Nisy fotoana Jesosy nalay ny devoly fanahy. Rehefa nalay ny devoly fanahy Jesosy dia tahaka lay ambaran'i Jakoba teo ihany, alaim-panahy ny olona raha tarian'ny filana izy. Filana foana no entin'ny devoly mitarika ny olona, filana foana no entin'ny devoly maka fanahy ny olona. Zay ny asan'ny devoly ary zay no namelana azy anao zavatra amintsika. Devoly tsy afaka mikasika fa izy afaka maka fanahy. Ny fomba fakany fanahy dia tsotra be. Ohatra misy problema ao anatin'ny fiainako, hitondrany vahaolana, mila manao kely an'izao ianao, io tsy voatery hoe manompo sampy, io tsy voatery hoe manao an'izao, io tsy voatery hoe manao an'izao, fa misy fitaka maro isan-karazany izay hoentin'ny devoly ao anatin'le izy. Mila amin'ny asanao, tia misy asa tsara kokoa, tia ohatran'izao, ohatry ny mety le izy, ohatry ny mahafinaritra, ohatry ny tena tsara. Fa za tsy ny consulté an'Andriamanitra, zany hoe za tsy nanetry tena teo ambany tanamaherin'Andriamanitra. Zany hoe za tsy nietry tamin'ny fitondran'Andriamanitra fa notarian'ny filako fotsiny aho hoe ity ny karama 5 millions, le asako am'izao ny karama 2 millions, za nefa manana diplôme ohatran'izao, ty ranga mety sao ranga avy eo mahita problema ao anatin'le asa. Ohatra tsotra zao hoe rehefa tafiditra ao anatin'le asa, ay miovaova be kay ty andro iasana, lasa tsy afaka mivavaka tsony lasa mikorotana ny tokantranoko noho ny am'le izy, lasa ohatra zao satria maninona nalay ny devoly fanahy dia tsy nanohitra azy. Tsy nanohitra azy. Jesosy rehefa nalay ny devoly fanahy dia nanohitra izy. Noentiny teo le zavatra nangalany devoly fanahy tsy voatery ho ratsy be teo anatrehan'i Jesosy inge ny zavatra nakany devoly fanahy azy dia tsotra be. Nony ianao ry Jesosy. Raha zanak'Andriamanitra ianao avadio mofo ty vato ty. Fa zao nambaran'i Jesosy azy Deutéronomie 9:7 fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany niveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Dia tonga avy eo indray ny manaraka, ay misy ohatran'izany, ndao indray ary nentiny indray tany an-tampon-tanàna tany amin'ny toerana avo be anankiray. Misy oty ozy izy mitsambikina makano izy, fa voasoratra hoe mahay verset be koa ny devoly. Izy andidiny anjeliny aminao, eny an-tanany hitondran'ireo anao fa andreo tafitony vato ny tongotrao. Nyvalen'i Jesosy izy voasoratra hoe koa aza maka fanahy ny Jehovan-Andriamanitra. Jerenao fa filana daholo zany, filana anehoody ataovy démonstration, filana zany. Netiny tamin'ny toerana avo indrindra indray izy, nanehoany ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo zao. Mekofy eto anatrehako ianao. Mekofy eto anatrehako ianao fa omeko anao zao rehetrarehetra zao mba amin'ny fanjakana fa efa nomena izany. Filana zany, filana voninahitra, ny anankiray filakanina. Filakanina, zavatra bazika, zavatra tsotra be, tsy voatery hanina spesiala be ary le izy fa tena fantatry ny Jesosy mihitsy hoe mila mofo azao. Fa tsy hainao mihitsy ny baiko amin'izany zavatra zany. Fa za miaino an'Andriamanitra ary za manetry tena eo ambany tanamaherin'Andriamanitra. Azonao le izy. Ny atao hoe manohitra ny devoly dia mandahy, mijoro, miorina tsara, miaino ny tompo amin'ny fotoana rehetrarehetra, manohitra ny fakapana. Zay ny atao hoe manohitra ny devoly. Fa tsy manao délivrance, tsy isaky ny atory amin'ny alina miala devoly zao. Azo mena vahana ohatran'izany, zavatra tsisy dikan'izany. Tena mifonako ny amin'izay mijery sy miaino amin'izao fotoana izao fa raha ho an'i Kristy isika ny fiainantsika rehetra dia ampelantanan'i Jesosy. Rehefa mivavaka ianao manomboka izao amin'ny alina mba miresaha tompo misaotra anao za matoky anao fa ny fiainako ampelantananao. Ny fiainako tsisy azon'izanizaka tiany zany. Ny fiainan'i Job ary raha lasy anabavy, Job ange tsisy Jesosy.
fantaraina mihitsy ny devoly teo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy Andriamanitra resaka tamin'i Job avaiza ianao ka andeha hoaiza ry Satana avy nandehandeha teny amin'ny tany teny aho izy ozy Andriamanitra ny teny taminy efa hitanao va Job mpanompoko fa tsy mba misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa marina sady mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra na de fimbetsaka ary ianao ny teny sy nanona moa ny epanga azy teto anatrehako ozy Satana laza ianao nge miaro azy tsisy ninina azo kitihana nge fananany sy ny tenany sy ny sisa rehetrarehetra ozy Andriamanitra ay sokafako ary lalana jereo fa nomena ouverture nomena fisokafana Satana zay izy vo afaka nikasika ny Job averiko eto le afatra ndre mandeha am'izay nateraka ny vehivavy tsy misy nitsangana zay lehibe noho i Jona mpanao batisa fa zay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra de lehibe noho i Jona ina ny dikan'izany i Joba de mbola eo ambanin'ny Jona mpanao batisa i Joba zay eo ambanin'ny Jona mpanao batisa nefa dia no arovan'Andriamanitra ary tsy azo nokitihana izy raha tsy autorisation avy amin'Andriamanitra nahoana isika ty Job eto Jona mpanao batsika Jona mpanao batisa isika eto nahoana tsika no anahy nahoana tsika ny atahotra nahoana tsika ny eritreritra fahavalo sy eritreritra devoly isaky misy zavatra mitranga rehetra zao aza matahotra ny am'izany rehefa ao amin'ny Kristy ianao tsy azony devoly fikasiana zany devoly zany eo am'izao tontolo zao izy manjaka tsy azonao roahana fomba fanaon'ny olona miala ny devoly makany amin'ny farihy mirehatra afo tsy makany zany izy tsy fotoana zany zao fa eo izy de miodina eo fotsiny osy Jesosy hoe raha roana ny devoly nge de makany amin'ny tany efitra izy Jesosy tena ny mandroaka devoly no milaza zany hoe io roako io izy any amin'ny tany efitra fotsiny izy ary rehefa mijanona fono io trano io miverina indray izy de mitondra fanahy fito hafa zay ratsy kokoa noho izy ary fiandohan'izany olo zany fiefaran'izany olo zany de ratsy noho ny fiandohany zay le olona ny délivrena nefa olona tsy tafiditra ao amin'ny Kristy akory afaka izy fa ratsy any ny fiainany izy mety maheda hoe efa tsy adala tsony sy ny sisa rehetra fa ny asan'ny devoly ao anatin'ny fiainany eo ihany eo sika rehefa ao amin'ny Kristy aza matahotra asan'ny devoly avelao ny fiainanao eo an-tanan'i Kristy izy no mitondra anao izy no mitatana anao fiainatsika eo am-pelatanany ary zao ny fanambarany Romanina 9:20 ary fatatsika ozy izy fa ny zavatra rehetra de miara iasa asoa ty an'Andriamanitra de zay voantso araky ny teny fikasany raha teo zay ny avatritsika androany mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra raha ohatra manana fanontaniana ianao dia manorata MP na miantsoa an-tarbia fa aza atao SMS na commentaire zany samy tahiny tompo daholo amanaraka toy izao indray veloma tompoko